Assurance AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivony azo antoka tokoa ny vaovany MATV miaraka amin'ny assurance aro. Sabotsy fatelon'ny volana Jona 7 manatra ny araba toklasy topoko vavy ary de manasanao ndray zay anaraka ny fampalalam-bavao amin'ity sabotsy mialohan'ny fetin'ny Pentecoste ity araka izany fetin'ny Pentecoste ao amin'ny Rapitso vaovao sosialy mifanandrify amin'izay fetin'ny Pentecoste sy ny alatsinain'ny Pentecoste izay isany hotaterina amintsika tsy adino ihany koa nefa mitondra ny sehatra politika sy ny lafiny fampianarana samihafa ny sehatra politika aloha zany no etsika anokafana ny fampalalam-bavao resy lahatra ny firaisan-kina ho an'ny votana ny Madagasikara fa ny politika miainga avy any amin'ny fotony no ahafahana mampandroso ny Madagasikara mba ahafahan'izy ireo napafantatra ny tikambara dia namory olona teny amin'ny trampokon'olona isotry izy ireo tamin'ity androandroany ity ny fikambanana moa zany izay manana ny fotom-pijoroany araka ny tokony ho izy ary manana foto-kevitra ihany koa. Malagasy no miray hevitra tokony averina amin'ny malagasy tanteraka ny fitantanana ny taniny sy ny arena ao aminy raha ny fanazavana nety ny firaisan-kina ho fanavotana ny Madagasikara androany. Politika pampandrosoana izay mianga any fotony mihitsy no kasain'ity fikambanana ity ho tanterahana eto Madagasikara. Ny fiarahany rehetra mientana no anatanterahana izany raha nambaran'ny Victor Manantsoa izay anisan'ny filokotarika ny FIFAMA na ny firaisan-kina ho fanavotana ny Madagasikara. Zavatra manahirana eto amintsika sy ny hoe vahaolana zay tsy maintsy atao zay vahaolana zay dia mazava fa ny fisanganan'ny vahoaka malagasy manoloana amin'izao fahasiaranana goavana be zay misy amintsika izao. Amin'izao fotoana izao dia mitohy zay zavatra zay ary mazava ho azy fa androany zany dia atao ny anso amin'ny vahoaka malagasy manontolo zay tia tanindrazana fa any vahoaka malagasy ity tanindrazana ity fa sy any vahiny akory. Ny vahoaka malagasy zany dia izy rehetra manomboka amin'ny tansaha mpamokatra zay afrazaina hoe fototra ny toe-karena malagasy zay afrazana ihany koa fa sahirana dia sahirana amin'izao fotoana izao ary sy maintsy omena lanja amin'izany hoe fampandrosoana any Madagasikara izany. Ny fampitoana tamin'ny mponina eto an-drenivohitra tetsy amin'ny tranompokon'olona isotry moa ity fikambanana ity namelabelatra ny mikasika ny politika tian'izy ireo apetraka eto Madagasikara. Mbola izy ny fotoana toy izao amin'ny manaraka raha nampahafantariny ireo mpitarika androany mba ilazan'izy ireo ny fomba entina manatratra izany tanjona izany.